mampanareo indray zay tompoko avy eto amin'ny météo malagasy. Toy izao indray ary ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza ENAO. Tamin'ny 2012 rahateo dia tao amin'ny distrikan'ny Osy no misy azy ary efa miena dia miena tokoa ny herin'izy io ary 520 km isan'ora ny tafiditra entiny, 50 km isan'ora indray ny rivotra entiny dia mizotra miana atsimo tanteraka izy io amin'ny hafanganam-pandeha 520 km isan'ora. Dia vinaniana ho tonga any Betroka Amboasary Atsimo izy io any amin'ny 4 ora hariva any ho any. Dia mbola misy ihany koa zany Orambe amin'ireto faritra manaraka ireto, Otomatsiatra, Vadivavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Iorombe, Anosy, Androy, Ilan'ny Atsinanana, Atsimo Andrefana. Mikasika ny filazana loza dia filazana miloko manga ho an'ny faritra Diana, Sofia, Savana, Lanjorofo, Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangoro, Atsinanana, province Antananarivo, Amoron'i Mania. Ny loza mitatao indray dia ao amin'ny faritra Otomatsiatra, Iorombe, Vadivavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy, ny région Atsimo Andrefana akoatran'ny Morombe sy Toliara voalohany sy faharoa. Dia izay indray ary tompoko ny vaovao farany mahakasika ny rivo-doza ENAO dia manasa anareo hatrany hanaraka tsy tapaka ity vaovao antselatra ity. Misaotra tompoko.